Ny direction de développement numérique et des systèmes d'information dia direction iray eto anivon'ny commune zay atao hoe direction d'appui. Ny appui zany dia ny manampy sy ny jery akaiky hatrany ny filana mety anana ny direction ana ny arrondissement ary ny tanjona amin'izany dia ny fanomezana fahafampo ho an'ny mponina. Raha ny zavatra vita nandritran'izay madame le maire izay, madame Lalao Ravalomanana, dia atao hoe be dia be tokoa. Isan'izany ohatra ny fampitaovana indray ny commune eo amin'ny lafiny ordinateur, serveur ary imprimante satria nandritra ny taona maro dia efa tsy nisy intsony izany. Eo koa ny fampiasana ireo logiciel de gestion izay nidéveloppé ny mpiara-miasa teto amin'ny commune ihany. Ireo logiciel de gestion ireo dia ahafahana manafaingana ny fomba fiasa. Eo ohatra ny logiciel na permis de construire, ny logiciel na gestion na parking, logiciel na gestion an-tsena, logiciel na gestion ny panneau publicitaire. Misy ihany koa ny fampiofanana ny mpiara-miasa amin'ny fampiasana ireo logiciel de gestion izay no lazaiko farany teo, ary ny fampiasana ihany koa ny ordinateur. Isan'ny zavatra vita nandritran'izao mandahy izao ihany koa ny fampidirana ny atao hoe fibre optique eto amin'ny hôtel de ville eto amin'ny lapan'ny tanàna, ary koa ny fampidirana ny connexion eo anivon'ny arrondissement sy ny direction samihafa izay manerana ny Antananarivo. Izany dia mba ahafahana miasa aingakaingana koa, araka ny efa lazaiko teo, miasa aingakaingana koa mba hanomezana fahafampo ho an'ny mponina. Ny vina manaraka dia ny itoizan'ny développement numérique mba hanomezana fahafampo misimisy kokoa hatrany ho an'ny mponina. Isan'ny tetikasa ao anatin'izany ohatra dia ny fangatahana ny copie naterahana amin'ny alalan'ny internet.